Ny filazantsara ry havana ao amin'ny lioka toko fa 420 zay no akantsika afatra amin'izao maraina zao. Raha omena lohateny zao toriteny zao dia azo tenena tahak'izao hoe Raiso Serieux amin'izay ny fanahy masina. Raiso ataovy serieux amin'izay ny fanahy masina amin'ity 2020. Ny fahamarinana voalohany ry havana amin'izao toriteny zao dia hoe ny olona zay mandray serieux ny fanahy masina dia sokafan'Andriamanitra ny sainy ahalala ny soratra masina. Sokafan'Andriamanitra ny sainy hahalala ny soratra masina. Eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 720 dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy, izao no teniko izay nilazaiko taminareo, fony mbola atao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina, ary hoy izy taminy, zany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra nanomboka eto a Jerosalema. Ny olona izay mandray ho serieux ny fanahy masina ry havana dia sokafany ny sainy hahalala ny soratra masina. Zany no ataon'i Jesosy eto ry havana. Ny mpandinika dia misy mpandinika nanisa ry havana hoe ao amin'ny lalan'ny Mosesy, zany hoe ao amin'ny Pentatioka zany, ao amin'ny mpaminany sy ao amin'ny salamo dia lazain'ny zareo hoe misy à peu près faminanian-dehibe 70 mikasika an'i Jesosy ry havana. Ary eo no lazain'i Jesosy hoe zay rehetra nanoratana dia tsy maintsy ho tanteraka. Ary naza na ianao ry havana dia milan'i Jesosy, milan'ny fanahy masina mba hahalalantsika zany soratra masina zany. Fa raha tsy zany dia tahaka an'ireto mpianatra etsika, mpianatra amin'ny resahana eto any amin'ny Lioka 7:40 sy 10:40 hoe miresaka ny aminy hoe tsy maintsy hanolorana ny zanak'olona Jesosy, dia hoe tsy azo mpianatra io teny io satria tsy azony noho ny hoe fahafoizan'ny sainy, ny avinavim-po, ny fiverantena ho zavatra eo anatrehan'i Jesosy ry havana. Dia tsy azo koa zany satria fohy ny fisainako raha tsy ny fanahy masina ry havana no hoe mampianatra hahalala ny soratra masina. Ary rehefa hoe ny fanahy masina no mampianatra hahalala ny soratra masina ry havana dia zao takatrao rehefa ela ny ela araka ty tenin'i Jesosy tia, fa ny tanjon'ny toriteny dia anankiroa ihany. Ny tanjon'ny toriteny dia anankiroa ihany, ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Zay nambaran'i Jesosy amin'ny mpianatra eto. Ny olona zay hoe manao serieux ny fanahy masina ka tarihan'ny fanahy masina hahalala ny soratra masina dia mahafantatra hoe zay ny fijerin'Andriamanitra ny olombelona rehetra hatramin'ny jentilisa azy any lavitra be any. Ny olona rehetra dia olona mpanota ka very. Ny olona rehetra jereva ianao reny olona any amin'ny tany andala manan-karena reny sy mandroso, mijereva ianao ny olona aty amin'ny tany manitra sy andalam-pandrosoana, mijereva ianao fotsy, mijereva ianao mainty, mijereva ianao lehilahy, mijereva ianao vehivavy, mijereva ianao tanora, mijereva antitra. Olona mpanota io ary ho very. Zany ny fijerin'ny soratra masina azy ry havana.
Ary zany no hitoriana aminy hoy Jesosy hoe toroy aminy ny fibebahana ary toroy aminy ny famelan-keloka vokatry ny fibebahana ary zay toriana ry havanao. Probleman'ny olombelona dia zao, mpanota izy araka ny voalazany teo, mpanota izy nefany izy tenany tsy afaka manaisitra zany fahotana zany. Teto amin'ny tantaran'ny olombelona ry havana, fa raha amin'ny testamenta taloha moa jerentsika satria kristianitsika, dia nieritreritra izy hoe ay, mpanota voafatotry ny ota anao fanatitra, anao sorona, satria mazava ny tenin'ny soratra masina hoe raha tsy misy raha alatsaka tsy misy famelan-keloka, raha tsy misy raha alatsaka tsy misy famelan-keloka. Kanefa zao ry havana, probleman'ny fanatitra amin'ny testamenta taloha, io raha nalatsaka io, raha ny ondry ny osy io voalohany tsy mahaisotra ny fahotana, tsy mahaisotra n'le fahotana. Ary faharoa, ary zay ny tena zava-dehibe, io raha io tsy nahafaka ny olombelona amin'le fatoran'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsiny ry havana. Fa manao fanatitra izy, manao fanatitra dia mbola andevoziny fahotana ihany dia manohy. Ary noho izany dia hoe tsy maintsy naniraka an Jesosy Andriamanitra, le hoe tsy maintsy n'Andriamanitra eto ry havana, hoe Andriamanitra ny teren'ny fitiavana antsika olombelona very, dia tsy maintsy naniraka an Jesosy Kristy. Jesosy Kristy indray nahita le situationtsika olombelona hoe very noho ny fahotana mandeha miazakazaka makany amin'ny helo, dia nakeo amin'ny rainy izy dia tiao anao ny sitraponao, manaiky irahana ety an-tany. Zay le tsy maintsy n'Andriamanitra ry havanao. Fa io Jesosy Kristy zay nanaiky ny irahan'Andriamanitra tety an-tany io, zany no lazain'ny perikiopa hoe tsy maintsy nijaly, tsy maintsy nijaly, ary tsy maintsy nitsangana tamin'ny maty. Zao manko ry havana, izy hoe fampianaran'ny soratra masina dia hoe nijaly teto amin'ity asy fijaliana ity Jesosy hoe nisolo heloka atsika, ary maty izy nisolo voina atsika. Fa raha tsy teo ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, dia mety ho angano fotsiny zany ry havanao, mety teoria be fotsiny zany. Fa zany no tsy maintsy hitoriana reo zava-dehibe anankiroa reo ozy izy Jesosy hoe areo ny votoatin'ny toriteny, no hoe nijaly Jesosy ary nitsangana tamin'ny maty Jesosy ry havanao. Ary zany ozy izy ange ny fanambarany Mosesy, nambarany mpaminany, nambarany Salamo hoe tsy maintsy hijaly izy ary tsy maintsy hitsangana amin'ny maty. Ary izy nitsangana amin'ny maty iny no mandidy any olona hoe tsy maintsy mibebaka ianareo mba azahoana famelan-keloka, ny famelana ny selokareo. Ny fanahy masina Raiso Serieux ry havanao, dia ny fanahy masina hanokatra ny sainao, halalanao zany hoe planina tsy maintsy ny tanterahan'Andriamanitra izany. Zao ry havana, asa moa naroviana no isy ny olona voalohany ho matin'ny corona eto Madagasikara. Tompo rery no mahafantatra an'izany, fa ny anjarantsika dia mivavaka ary milaza hoe mahatoky izy. Fa zao aza tezitra ianao ny fanontaniana tsy hoe roviana no isy ny olona voalohany matin'ny corona eto Mada, fa hoe le olona voalohany sy ny manaraka sanatriavina avy-tserin'ny olombelona, io olona ho fatin'ny corona io ve olona maty tsy voavela heloka, tsy vita fihavanana tamin'Andriamanitra ry havanao. Raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra izy dia tena hoe zava-doza. Le famelan-keloka eto
le voambolana ampiasain'ny soratra masina amin'le famelan-kely dia hoe fandoavana sika rehefa mampindrana vola ka tsy mamelona ny trosa le olona fa ohatran'izany keo andriamanitra raha imeliko io trosa tsy maintsy mifainao amin'andriamanitra io ary amatin'ny korona iao namatin'ny zavatra hafa tsy voavela ely tsy nanefa mitrosa n'andriamanitra dia hoe lasa ny fahavereza mandrakizay ianao lasa ny hely ianao fa zao kosa ny avana zao kosa raha hoe vavaksy fa raha hoe nizany izy ho fatin'ny korona eto dia ho hita hoe modomandra ao amin'ny toko modomandra ao amin'ny toko ary dia tonga amin'ny presidami tamin'ny anaty maraina ny basy tamin'ny ain'ny andrano hoe lasa nondy any mirainy zavy dia moratsy fa zao oka isika andray Serieux fanamasina oka isika arika ampianarina ahalalamarina soratra masina ary oka isika lafa isina manotarivo zany hoe tsy maintsy mijaly tsy maintsy mitsangana taminaty zany kristiany azahoantsika hoe ary azahoantsika hoe bebaka sy mahazo famelana ny hely famarinana faharoa avana dia zao ho an'ny olona izay mandray au Serieux ny fanamasina dia tsy maintsy mitory izy filazantsara antsika mivotoanteo tsy maintsy mitory izy zay ny amle texte ary tsy maintsy hatory ao an-Jerosalema tsy maintsy hatory ao an-Jerosalema izany andiny fahavalo efapomana ary ianareo no vavolombelona izany manomboka eto a Jerosalema teo zany dia tsy maintsy n'andriamanitra rehefa tsy maintsy naniraka ny Jesosy hamonjenantsika dia soratra masina manambara hoe tsy maintsy faharoa ato hoe tsy maintsy mitory isika ary tsy maintsy hatonga ao a Jerosalema dia azontsika atao tsara manantenany ava hoe nahoana moa inona mety hevitry ny tompony amin'ny hoe atomboena ao a Jerosalema zany fitoriana filazantsara izany ny antony voalohany mazava be avana dia zao satria zay ny voalazany taminany ao a Jerosalema mitoriana izany hoe fijaliana sy fitsanganana Jesosy tamin'ny maty sy izany hoe fivembana sy famelan-keloka zany ary lesona lehibe ho antsika sy hoe avana hoe manao asa tompo ianao misy tenin'andriamanitra ve anorenanao mazava io asanao io fandalinanao io asa io ary nazo antsoina tao mazava ve ianao ka teninao eny atompo ato Jerosalema tokoa dia satria zany mamatoso ny antony manaraka ny antony manaraka hanomboana fitoriana ny filazantsara ao a Jerosalema tao a Jerosalema dia satria roapony reo jiosy tao a Jerosalema reo no miveriny Jesosy hoe ratsy indrindra atombo eo amin'ireo olona ratsy indrindra ireo taditsika ny tenin' Jesosy tao amin'ny Jaona 8:efapolo hoe nareo zanaky ny devoly rainareo raha mahita olona ianao manodidina anao tena hoe devoly mihitsy iny zanaky ny devoly iny antsony tompo anao zany rehefa anao hitoriana filazantsara en priorité aminy Jesosy dia manohatra ny tenany amina dokotera hitsabo antsika mpanota ao an-tsainy atao priorité rehefa ny Jerosalema satria olona noho ny faharatsiana dia tena olona ohatrany hoe ambavahoana ny fahafatesana ary tena mila urgence rehefa atomboa Jerosalema noho ny afatry ny mpaminany atomboa Jerosalema satria tena ratsy ireo olona reo atomboa eo Jerosalema satria mazava be ao no akaika indrindra aza manakatra lavitra aloha aza manakatra ny 10 pointy aloha sy ny karazana ao Jerosalema aloha
atomboka ry havanao, atomboy ao amin'ny ankonanao, atomboy am'ireo mpanahy teo tranonao, atomboy any ampianaranao, atomboy any ampiasanao, atomboy eo amin'ny satra misy anao, fitiavanana misy anao, fiangonanao, misy jiosy ao, karanako ny jiosy tao Jerosalema, mila fibebahana amin'ny sasany ary tsy maintsy manao an'izany ianao, tsy maintsy manao an'izany ianao. Ary so koa mbola afatra ry havana, mandinika ny tenin'ny tompo hoe maninona anao tompoko Jerosalema, 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 raha tsy tenenintsika hoe ndany ianao makao Jerosalema, dia mety hitenitsika hoe Jerosalema zany efa firinjato taona no nitoriana teny tao, nanomboka tamin'ny Mosesy, nanomboka tamin'ny mpaminany, ny salamo araka ny tenin'i Jesosy, firinjato taona zay dia mbola io ihany Jerosalema. Tsy aleo ve makany akafa miteny tompo atomboy eo Jerosalema, atomboy eo amin'izay olona efa voky fampianarana, atomboy eo amin'izay olona hoe nanamafiatoka tamin'ny filazantsara. Ary ty Jerosalema ty ry havanao, tantarain'ny soratra masina fa reakany nanakaiky any Jerosalema Jesosy, dia nitomany any Jerosalema Jesosy hoe raha mba nahafantatra matsy ianao momba ny fiadanana, raha mba nahafantatra ianao fa mangin'ilay andrin'ny fiadanana anao ry Jerosalema ao, fa hoe Jesosy izay nitomany no ny amafy ny fon'ny Jerosalema tamin'ny fahavelony, mbola miteny aminao hoe atomboy ao a Jerosalema, tsy maintsy atomboka ao a Jerosalema raha raisinao Serieux, zany hoe fitoriana, zany fitarian'ny fanamasina zany atomboy ao a Jerosalema, zany fitoriana filazantsara zany. Ary farany ny amin'izany hoe tsy maintsy atomboka ao a Jerosalema le fijoroana fahavolombelona ry havanao. Ary eto dia saotra ny tompony azaontsika amin'ny fahampatsiahy fa hoe le teny grika arahinareo tsara le izy, nadika hoe fahavolombelona dia hoe martiora, meteza ho martioran' Jesosy ry havanao, meteza ho martioran' Jesosy. Inona dika zany? Hita zany rehefa miteny Jesosy tsy maintsy atomboka ao a Jerosalema, zany hoe ao amin'ny taorana mety hoe hatahoranao, ao amin'ny toerana Jerosalema dia toerana mety hatahoranao hitoriana. Inona dika an'izany? Atomboa Jerosalema moa izy Jesosy, tsy maintsy manomboka ao Jerosalema nareo fa raha tsy niteny izany inge Jesosy ry havany, dia mety niteny reto mpianatra reto mifampiteny izy araiky amby folo, dia avy eo moa izy 12 na mifampiteny izy 70, mifampiteny izy 20 am'zato hoe raha zao contexte zao ohatrany tsy havita ninninona eto a Jerosalema isika, sa atao voatsaina zay contexte tamin'izay. Ary ny jauna 20 ry havana dia milaza hoe ny andro voalohany nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty, dia tena hoe faran'izay katahotra reto mpianatra reto dia nito tao atrany, tao izy nitongavan' Jesosy ry havana, zay le tahotra ny mpianatra izay no hitorianao filazantsara i Jerosalema zany le izy. Fa ao Jerosalema ianao tsy maintsy mijoro vahavolombelona hoy Kristy ry havanao, midy atrano izy no nitahotra, ary hoe hors de question hoe andeha voaboaka ny trano, ohatra antsika hoe ao anatin'izao fihiboana zao dia tsy tokony hivoaka ny trano. Ary dia mety mieritreritra izy hoe vu les situations andeha hoe andositra hialokaloka any Damaskosy, zay nge natonga amin'ny Paoly Saoly hoe andeha hanentsika kristiana any Damaskosy, le kristiana natahotra dia nisy ny teny hoe andeontsika ao, mety azo ny mpianatra ataoko hoe andeontsika mba hanoatra ny rehetrarehetra, andeontsika ho any Damaskosy.
dia rehefa hoe milamindamina ny ety an-tanàna, milamindamina ny eto Jerosalema, rehefa adinidininy ry zareo ty resaka hoe nanomboana an' Jesosy tamin'ny azo fijaliana ity, dia verina moramoritsika hitory moramora sy miandalana an' Jesosy. Fa zao ry havana ny tenin' Jesosy tsy maintsy ao a Jerosalema nareo no manomboka mijoro a vavolombelona. Tiana tokoa nataony ry Petera, satria nanaiky anary ny fanahy masina izy, nandray ho serieux ny fanahy masina izy, nandray ho serieux ny tenin'Andriamanitra izy. Nanomboka ny toriteny Petera tamin'ny andron'ny Pentekosta ry havana. Ary izy nanomboka ny toriteny dia hoe toriteny tamin'ny fasahiana. Toriteny tamin'ny fasahiana izy. Asa 2:9-10 jerenareo rehefa avy eo fa hoe aoko ho fantatry ny taranaka Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny azo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tombo sy Kristy. Tenin'olona feno ny fanahy masina, toriteny amin'ny fasahiana ry havana. Nareo reo nge nanombo an' Jesosy tamin'ny azo fijaliana fa Petera ry havana torian'izany tamin'ny fasahiana, tarihan'ny fanahy masina. Tsisy sany torabato, tsisy sany sambotra nampatserina le contexte. Fina ny zavatra nitranga voatsindrona tampo ny olona zay ny toriteny teo, ary ny varaontsana dia ny teniny hoe inona no tokony hataonay, inona no tokony hataonay. Dia ny teny Petera hoe mibeba ianareo. Zany missionao ry havanao. Any amin'ny toerana evianao hoe aloha ary ananina ka fa any mbola ohatran'izao, ohatran'izao. Fa Petera feno ny fanahy masina, nitory tamin'ny fasahiana. Dia ny teny ny asan'ny apôstoly toko faharoa hoe olona 3,000 no niova fo tamin'io andro io. Ary ny asan'ny apôstoly ihany mbola mitantara hoe andro ray na roa taoriana ny Pentekosta dia mbola olona 5,000 indray no nandray an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ry havana. Raiso ho serieux amin'izay re ny fanahy masina. Dia ho ijoro vavolombelona martiora an' Jesosy anao ho mpampiditra fanahy any an-danitra. Fa zany ny missionko, zany ny missionao, zany no antom-pisiko, zany no antom-pisinao. Ny famarinana farany ry havana dia zao: ny olona mandray ho serieux ny fanahy masina dia manao vaindohan-draharaha ny andray an'izany fanahy masina izany. Manao vaindohan-draharaha ny andraisana an'izany fanahy masina izany. Hoy ny 7:7 amin'ity Lioka 4:20 ity: ary indro izao mampitondra ny teny fikasan'ny raiko ho anareo, fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Tsy maintsy nandefa an' Jesosy Kristy Andriamanitra ry havana. Tsy maintsy nijaly Jesosy Kristy, tsy maintsy nitsangana Jesosy Kristy. Ary fanampon'izany fa tsy feno zany tantara, zany fikasam-pamonjena zany, tsy maintsy nanafy antsika amin'ny fanahy masina Andriamanitra. Tsy maintsy nanafy fa ny drama amin'ny fiainantsika kristiana ry havana dia ataontsika zava-maivana, zany hoe fitafiana, zany hoe fitafiana fanahy masina izany. Ataontsika zava-maivana zany, ary zany no tenenan'ny tompo amintsika hoe ataovy serieux amin'izay re ny fanahy masina manomboka amin'izao 2020 zao. Ry havana, ny olona manana impact, ny olona manana impact ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny olona mitafy
ny herin'Andriamanitra ary ireo ihany manana impact. Efa nitsaivina teo fa ny Toriteny Petera tamin'ny andron'ny Pentekosta. Dia satria teo ambany fitarian'ny fanamasina sy ny fafenon'ny fanamasina izy, dia voatsindrona tampony ny olona izay nieno Toriteny teo ry havanao. Ary ny Toriteny ry havana dia mizara roa. Ny Toriteny sy ny Toriteny omen'ny fanamasina izay le faharoa, ka manindrona ny fon'ny olona hitaona azy ho amin'ny fibebahana azahoany famelan-keloka ry havanao. Ry havana, todika aminao ny tompo amin'izao andro an'izao. Raha te hanana impact ianao raha te hanana impact ianao, dia manitry tena. Ekeo le tsy maintsy ny soratra masina, le tsy maintsy ny tompo hoe tsy maintsy tafiana ny hery avy any amin'ny avo ianao. Tsy ao anatinao io hery io, avy any amin'ny avo, avy any amin'Andriamanitra ray sy Jesosy zanany ry havanao. Ka inona ny tokony ataontsika? Inona ny tokony ataonao? Hoy Jesosy aminao hoe mangatà. Ny Luka 1:13 dia milaza hoe ka raha ianareo na dia ratsy aza mahay mahalala ny zava-tsy ho an'ny zanakareo, tsy mainka avan'ny ray izay any an-danitra no hanome fanamasina ho an'izay mangataka aminy. Tsy mandainka izany teny izany. Raha mangataka ianao dia omen'ny rainao any an-danitra izany fanamasina izany, raha mangataka ianao, hoy Jesosy. Ary tsy misy lalana hafa ry havanao azahoana ny fanamasina, azahoana hery, raha tsy hoe miandry aloha dia mangataka. Ary tsy misy lalana manivaka azahoana hoe tsy misy raccourci azahoana zany hery ny fanamasina zany, raha tsy hoe petraka aloha ianao dia mangataka. Petraha aloha ianao ry havanao. Ary zonke no ty hoe confinement sy fiboahany ty, toy ny teren'ny tompo hipetraka angenao nanomboka tamin'ny latsinainy tao, latsinainy Paska tao, misy 50 andro ry havanao hipetrahanao, hitoeranao ato tanàna, angatanao n'izany fanamasina zany, andinianao zany hoe tsy maintsy tafiana ny hery avy any an-danitra ianao. Tsy mandainga io soratra masina io ry havanao. Fa raha roatra izao confinement zao, tena avy amin'ny tompo izao confinement zao, 50 andro hiboanao ohatrandro, izay no vaombolana ampiasaina, hitokananao amin'ny tompo, hisaoranao azy noho ny teniny, angatahanao ny fanamasina hoe hanokatra ny sainao amin'ny fahalalana ny teniny, hifonanao amin'izay tsy nandraisanao serieux ny fanamasina hatramin'izay, hideranao azy noho ny zavatra nataon'i Jesosy. Ary rehefa hoe prévu hatry ny fahagola, tsy maintsy hijaly izy, ary tsy maintsy hitsangana amin'ny maty izy mandritra ny 50 andro. Angatao izy ry havanao, ary manome toky ianao fa rehefa elany ela dia ho tafiana ny fanamasina ianao, afaka 50 andro amin'ny andron'ny Pentekosta maximum. Fa zao rehefa miteny ianao hoe, rehefa mandrenao hoe araroto zao confinement zao, fa opportunité historique ao amin'ny fiainanao tsy manam-paharoa. Dia ny devoly efa manakivy ianao, manatsatso anao, lava loatra izany 50 andro zany Ary io amafiny fonao izay nyresahana tahaka ny mpianatra tamin'ny andron'ny Paska, tamin'ny herin'ny androany io, dia hidiran'ny devoly. Ka anaty confinement ianao, tsy mitombo amin'ny famakiana soratra masina, tsy mitombo amin'ny fandinian-teny hoe andray ho serieux tokoa ny fanamasina, fa ny andro tokony ny andronao laninao amin'ny télé sy ho tambajotra, tena amakiana hoe za tsy miteny akory amakiana fatin'ny zavatra, fa amakiana zavatra kitoto resaka tsy nanakana, zany ve no amen'ny confinement anao ry havanao. Raiso serieux ry havanao ny fanamasina, raiso serieux ny fanamasina. Ary dia hoe avy any amin'ny avy io, Andriamanitra sy Jesosy no miara-maniraka an'io fanamasina io, mba tsy hatsiaro kamboty isika.
mba hatsiary ny fanatrentsika momba antsika mandrakariva izy, mba hanana impacta isika ao amin'ny fiainantsika. Hanana impact ianao raim-pianakaviana ao amin'ny ankonanao. Ary tsy daroka vady sy zanaka tsony ianao rehefa tsy manohanao izy. Tsy manana impact ianao dia midaroka e. Hanana impact ianao amin'ny asa fanomponao, amin'ny fiangonanao sy ao amin'ny sampanao. Satria ho mpitory fibebahana sy mpanambara vaovao mahafaly ny famelan-keloka ianao. Ataon'Andriamanitra hoe fanaka voafidy hitory ahatonga fifohazam-panahy. Hanana impact ianao mpitondra fanjakana manomboka any filoham-pirenena ka hatrany misefim-pokotany ihany. Hanana impact eto amin'ity firenena ity hitaonan'ny malagasy ho any an-danitra. Izany ke missionareo mpitondra reo e. Ary hanana fahasahianareo satria raisinareo serieux amin'izay ny Fanahy Masina. Hanana fahasahianareo hitenenana hoe aok'izay mifampitoviana ny kristianisma amin'ny silamo, aok'izay mifampitoviana kristianisma amin'ny boudisme. Fa ty tany ity dia efa natolotra ranavalona any Kristy, ranavalona faharoa any Kristy tamin'ny 1869 Fitiavana. Zany io Fanahy Masina raisina ho serieux io. Ary rehefa mijery ny hoavintsika isika, ny hoaviko manokana, ny hoavin'ny ankonako, ny hoavin'ity firenena ity, mijery any afitsiko ny hoavy, betsaka ny baraingo mamelona fanahiana riavana ary mamboly tahotra ao amintsika. Fa raha feno ny Fanahy Masina ianao, raha mitafy ny Fanahy Masina ianao, dia izao ny zavatra ao an-tsainao. Tsy fantatrao sy afitsiko ny hoavy. Par contre riavanao, ilay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fasana sy ny fahafatesana, miazona izany hoavinao izany eo ampelantanany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary ho aminao ny fahasoavany.